fantakatsika Andriamanitra rainay ndretry izay tafahonetindray te hitondra fanasitranana vahaolana te hanasitra mikitra mpamatorana anay ianao ary zany mampiasakasaka anay eto hitenena aminay tompo fa voninkaino zany amen. Rehefa namalala ny fiara Jesosy Kristy araka tompo fita ambin'ny folo andriny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo akanafatra ho antsika mamarina loahevitra isika pahary zao rehetra izao ny tompo fotoana ihany kio androany hitotiantsika amin'ireo boka izay ahafahantsika mitondra mivavaka azy vao manoloana antsika ny texte anisan'ny mampalahelo indrindra ny avy mivavaka nefa tsy mitondra mody ina ny ten'Andriamanitra azonao androany ina ny mba vaholanao amin'ny fiainanao satria afa te-ampiangonana ianao ahoana ozo mitombo aminao zany mafy indrindra mody tsy mitondra ten'Andriamanitra eto andriafatra mba ahafahako sy ahafahanao ary mahazo sy mandray ary tena hitondra mody ireo zavatra anankitelo zao mijavy inona ny contexte ina zava-misy ahoana nendrika izy onjany eo amin'ny fiainatsika ketriny sy eo amin'ny fiainako ary inona ny vaovao mafaty ary ny farany etino mody teny hoe inona ny takil'Andriamanitra amiko rehefa miala eto inona ny contexte raha vao mamaky ten'Andriamanitra ity isika boka fola miazakazaka ao anatin'ny Jesosy no ny olana mahazo azy no ilay vaholana tadiavaky satria nahatiava fanaitaina sy fangilifirizy ny boka riavana eto ny fantatsika fa olona tahaka ny verezy mitsoa izy eo amin'ny fiainana ny ambokana mantsy aretina tana vadikotra zatra satramona ary tsy ahita mpanafana ary ny olona boka dia no everina tonga olona maloto tsy nahazona very ifangaro ny fiarahamonina natoka monina izy ary napetraka any amin'ny sisiny any amin'ny lavabato mafy zany riavana tsy afaka miara-miaina fianakaviana zany natao hoe tena fahoriana fa inona nendrika iseho zany amin'ny androtsika ketriny riavana maro ny aretina mitaizatsika misy olona manaitaina eto zao mankifidy ho ny aretina mitaiza azy tsy ahita-mpanafatra maro ny olona manana olana vaoketra vaofatotra to tsy ahitana vaholana eo amin'ny fiainatra fa mitabezaky ary fahoriana ho atsika maro amiko maro aminao riavana matsiary fa to vo ikika eo anatin'ny fiarahamonina voatsiny azo rehetra sasany ara-mo mijery to misipirana mijery anao to mitongirana mijery anao mahasovilana ny jerevany anao taky ny olona tsisy midika olona ihany fa tataky mitsiny zany ny ainatsika riavana ary zany nendrika izy olona iambokana izay tena fiainana mahazo
mahasanao zavatra. Mety mieritreritra mianany ianao tahaka ny toboky reto mitady vonjy teo amin'ny toboky, fa ny vaovao mafaly ry havana malala. Jesosy nanino nandalo Jesosy nandeha makivaky any Galilea azo ny Samaria. Io no famonjena ho an'izy volana, io no fanantenany ary ino azo miantoka fananovany tantarany. Nampitsompadika ny zava-misy ka tsy mijanona ho an'ny Jiosy aby ny famonjena ry havatra, fa nisokatra ho an'ny hafa-tsiny rehetra ary ho an'ny olona rehetra zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Fivadian'ny tantara, ny fahasoavan'Andriamanitra tsy voafeny lalàna ry havatra. Tahaka ny tenitsika hoe lalàna ny tombo fiso malalaka ny fiainantsika. Azay rehefa mezam-pahefana mpisorona amoaka lalàna, fa ho azy rehetra fadoka dia tsy maintsy atao inona verevinjoka ahika hiaro anatin'ny fiarahamonina. Jesosy manovany tantara ry havana malala. Jesosy mahita tsaparatelo voary zay hoariky ka mahafantatra ny olona sy ny ady hatrehan'ny mpanompony tsirairay. Vaovao mafazany fa inona ry havana lara-pamonjena takilan'Andriamanitra ary andrasany amiko sy aminao mba tanteraka ny famonjenantsika, mba taky ny samy azo isika rehefa miarety fa voakasika Andriamanitra ny amin'izay olana ny aretina ny fanaitainana mafisatra. Ary rehefa miarety ianao dia tokony atiana fanokasian'Andriamanitra ianao amin'ny teny ity inona ary lalana-pamonjena. Lay boka masika satsika sitrana izy fa inona ny lalana an'izao zay andrasana amiko sy aminao ry havana. Ary tena takina aminao zany raha tena izy fikatraikany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ny vahaolana eto mitombo androany reto ary mitoromarika ny amin'izay vahaolam-pamonjena omena Andriamanitra antsika. Voalohany mitody amin'ny Jesosy. Ahoana izy teo? Mitody amin'ny Jesosy. Zany raha ho hitantsika eto reto boka folona reto, rehefa nahita fa nandalo anty amakivaky hiakatrano votry Jesosy, iry lavy tehiriziny ny antsoantso mitady vonjy tady famonjena zay verina fa boka tsy afaka miaro amin'ny olona rehetra. Samy boky zany raha voalavitra rehefa tsy maintsy miantsoantso boke 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 mba ahafahan'ny olona mifilavatra ka tsy mahazo mifalenavitra mafy angesany. Raha mba ianao io tsy afaka miaina miaraka amin'ny fiarahamonina. Ary iainantsika zany manoloana tsangajavatra amin'ny seho fiainantsika. Ianao raha-tsaina fitely sy mifetrika ary misy karazan'olona tsisy ataony afa-tsy ny mandratra anao. Ianao zany tsy mitsatra miarina eo amin'ny fiainana fa ao foana ianao. Fa reto boky reto tsy nahita lalakafo ary fantany fa ny vahaolana ho azy dia Jesosy ihany. Nitodika tamin'ny tombo izy ka niantso tamin'ny feo mahitsy zay voalaza antsika nitody. Jesosy tombo mandray fo amiko. Tsy mba famonjena fangatambonjy efojeo zany napio zany taka ny ataon'ireny mpangataka rehefa anaty tomobily reny tsika ny ampandehanana eny mbaro eo. Fa ny angeto boka folareto lay fototra mihitsy mitadiavana dia ny vahaolana natrenay any amin'ny Jesosy ny famindrampon'Andriamanitra, lay fiantsan'Andriamanitra, lay fon'Andriamanitra mihitsy natodiky mba hitodika tany amiko mandray fo aminay. Diavana malala kristianina zany famonjena izany fankatany zany ny faratapity ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ry havatra. Miandrandra ny famindrampon'Andriamanitra, miandrandra ny fiantsan'Andriamanitra
ary miandrandra lay fitsinjovana sy fijerevana fitodian'Andriamanitra tanteraka mitodika tany amin'ny Jesosy. Izy vololahy riavana malalo ry kristana havana manoloana ny orana sy ny ady atianao ry havana manoloana trakan-javatra iverinao fa zay tampaolana eo amin'ny fiainanao mitodina amin'ny Jesosy. Tsisy famonjena hafa aza any amin'ny vola no mitodika, aza any amin'ny fahefana no mitodika, aza any amin'ny arena no mitodika, aza iverina ho any amin'izay matanjaka ny todiana ny afaka. Fa eto amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitondra azy ianao lalam-pamonjena ho atsika fitodiana ihany amin'izany amin'ny Jesosy. Izy no famonjena ho atsika. Izy no lay irak'Andriamanitra ny afaka mba atateraka ny famonjena atsika. Fantany ny tsambarakelitsika voary, fantany mombanao rehetra. Ny any Davida dia nilazay fa o Davida, Jehovah nandinika ianao ka nalala. Ianao manala fipetraka sy fitsangam-pely lavitsely. Vao tiantsao toetso na mandeha amina maty. Ny fiainan'i Davida dia fantany fa miariary tsisy miava eo anatin'Andriamanitra. Ary zay mampahary an'Andriamanitra ny afatra mafantatra ny momba antsika rehetra izy. Ary zany tao mananao hitodika tsy any akafo fa ny afatra any amin'ny Jesosy mitodika. Fa izy no azo antoka hitondra famonjena ho aho sy ho anao riavana malahatra. Izy no fanasitrahatra ho antsika ay ny zavatra rehetra ary tsy zava-mahagaga ny sain'Andriamanitra ary tsisy tsy fantany ny amin'ny mahasoanao riavana mitodria amin'ny Jesosy fa vahaolana anao amin'ny lafindretra izy. Faharoa mitodria amin'ny Jesosy fa ny faharoa mankatoava azy. Izy teo mankatoava azy. Ny andriny faefatra amby folo mahitantsika an'izany. Rehefa nitady voanjo tamin'i Jesosy izy boka volona dia hitan'i Jesosy mbiao izy mandehana misy mpisorotra risika izany riavana. Zany fandehana mpisoro zany dia tsy inona koky fa reo no mamoaka lalàna autorisation raiky ilazana fa sitany ianao ary afaka miverina ny fiarahamonina, verina maizazy anao ndraiky. Zany natao asa mpisoro. Fa eto ry havana mbola nanao ny abokana dia rany ianao mandehana ny seo mampisorotra. Risiko zany tsy nisy ady varotra, tsy nisy discussion, tsisy fahatakila, tsisy nampisalasala fa vetrany sy volona dia nanena nahotrena ary voalaza fa nanenao nadita ny mantenana riavana. Ny tenin'Andriamanitra dia azo antoka riavana fa ho amarinina ary tsy maintsy tanterahany ho an'izay milo sy matoky ary mitodika aminy. Tsy mba mamitaka ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no tokony fantatrao andeha te-am-piangonana. Tokony hamaky anao inona nambaran'Andriamanitra amiko, inona mba lazaina amin'ny fiainana, inona mba hatenako, ahoana ozy amiko. Zany ry havako tokony hamaky anao rehefa te-am-piangonana fa tsy variana amin'ny zavatra hafa. Ary zany ma atsapatsika fandraisanao zavatso atem-piangonana. Matiantoka ianao andeha mivavaka dia avy eo boty tsisy mingi antaniny any am-piangonana. Ina vaovao tao nafinaritra izy tao fipepery paster eto nitataraina any am-piangonana fa le toriteny manino tsisy tadiditsy riavana matiantoka ianao fa tadidio fa Andriamanitra ny hafa manamarina ny tenitry ary efa mpiarina sinonao akatoavinao zany tenin'Andriamanitra azy dia ho tanteraka aminao ny vahaolana eo amin'ny sainanao ry havana sy zavatra tsy hain'Andriamanitra
Ono stambamasina samboravary makina ny andramasina tomiato fakina ny sain'Andriamanitra tanterana amin'ny hafa ina zava-magaga sain'Andriamanitra tanterana fiainantsika makatoava ny ten'Andriamanitra izy folareto na vonazy baika dia avy hatrany nandeha ary tsy misalasala fa vaholana teny an-dalana ny vitany nenadio sitrana tamin'ny abokady teny an-dalana izy Kristy miafana vaholana ho azy tsy manao itoky sy inohy ary raiso ny tendy ary ankatoava mibaiko rehetra omen'Andriamanitra anao fa hitanao ny fiatraikany ny fivoarana ny fiainana eo amin'ny fiainana lavitra ary mila matoky mazava ny fanambarany tompo ary amin'ny Deutéronomie toko fahavalo aona ozy ho tahina ny fitoeram-barina inandika zany ho tahina mihitsy na inona moa Jehovah ndidy ny fitahina amin'ny fitoeram-barina atraka Jehovah ndidy ny fitahina ho amin'ny inona moa ho amin'ny asa tanana ary Jehovah ndidy ny fitahina ho amin'izay toerana misy fiava ny fiainantsika miaraka amin'ny tompo dia feno fitahina ary ambaran'Andriamanitra tanterano zany ho an'izay matoky azy ary zany tonga ny ten'Andriamanitra aminao androany ankatoava ny tenany aza manisy adivarotra gina nambarany ten'Andriamanitra tanterao zany dia hitanao ny vokany ao fiainako sy ny fiainana kirava fa marina amin'ny tenam-bandy Jesosy fa ny fahatelo ngeza be zay tsika inano le voalohany lalam-pamonjena ho atsika ino izy teo mitondry amin'ny Jesosy faharoa mankatoava azy fahatelo mahaiza misaotra sy manome voninahitra azy mahaiza misaotra sy manome voninahitra azany tatsika eto ry afaka manomboka amin'ny endrininy amin'izay tsika fa 5 ka hatramin'ny fahasivy mazava eto nydresaka fa vokatry ny fankatoavana izy voninahitra ary tena nakatò tanteraka ny ten'Andriamanitra izy voninahitra dia nanino izy teny an-dalana moa setrana izy naza volana sa tsy naza vaholana naza vaholana izy fa ny zavatra mampieritreritra nety samy manany toe-bolony io eo alohan'ny fandraisana fahasoavana tompo rehefa nahazo zavatso rehefa mba hotahian'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony ny anazy sy volazy hitatsika eto dia ny anina makazy ny anatanteraka ny mba hoe sy mampisorona mba mitorofona inona mba tena sitrana izy zany namakazy ny sasany motsy lasa retsy mifo masotray arozazy zany mambaika ahoana ny arozazy maro zao tsika naresy baolina telo zao tena nanako avy eran'ny tanàna tsoko amizika tena tsy haitso trisy fahaliana zany zany le izy sivy samy jiosy namakazy any am'izay alehatra any am'izay mahafinaritra azy azany dionanao fiainatsika le avako indraindray maika fotsiny amin'ny zavatra nytatsika ny vaholana makely andavanandrom-piainatsika ihany mamaky atsika fa dinitsika ny hoavy indraindray avana azany no anankiray manamarika ny toroteny kristianina maro akeky miompana amin'ny fitodira fimbajinana ny zavatra nytany any fa modely ho antsika sofa misy tiray kanatia rehefa natsiaro sitrana izy teny an-dalana tsy nanony dirina maikazy andeho any ampisorona mba hakaporofo mpanasitranana mba haverenao fiaramonitra fa namaikazy miverin-dalana izy andeho izy iverina hitodika amin'ny tompo misaotra sy ame finatra azy tsaronona ipahary azy say tompony fanasitranaka lay vaholany teo amin'ny fiainaka
izany miasaka zany teo anatreha ny tompo mba hidera sy hisaotra azy mba fifiry aminao hiavana mba mahatsiaro an'Andriamanitra no sosiny fitaina raisitsika mba tena ao anatin'ny saintsika sy lara-paminana aminao ve hitodika sy ave voninahitra ny tompo hiavana lasa izy mivelona voalaza fa miankohoka misaotra sy miterana ame voninahitra an'Andriamanitra izany ty afaka mitoetra fototra mitony andrasan'Andriamanitra amintsika Kristy ary no ara-pitahina sy ny fahasoavana mihoatra no izay azonao takenany tompo ao anaty zany fahaizana misaotra sy miteran'Andriamanitra zany ary hitatsika eto ry havana fa mihoatra lavitra no izay fa nomeny tompo azy ary nazy tompony mihoatra no izy sivila izy ny azy sivila fanasitranana kety any sindrana dia mba valy mba manao roza azy fa ny azo mihoatra no ty dia voalaza eto fa no manony tompo azy hatrany mandrakizay aky famojena raha-mpanahity aona ozy ny tompo aona ozy eo mitsangany mandehana ny voninao na fotsiny endritra matsy ny tompo hoe gatsy efa vodidolo izy vololahy fa maninona ty raika laty ihany miverona mahatsala misaotra fa lasa sanina moa sivy le sivy dia tena jiosy fa ty raika laty aza mbola inona koa mbola samaritany ry hafa andrasan'Andriamanitra sy takina aminao zany sofa nisy ty raika laty na fa taratsika hoe aiza ny larany itanian'Andriamanitra atsika anananao antoka ny mandrakizay anao ny hafa sofa nisy ty raika laty nampatsiaro atsika iverina hitodika hay tsy maintsy misaotra hay tsy maintsy mitodika hay tsy maintsy misaotra mame voninahitra ny tompo isika mba azaonao bebe ko mihoatra azy no izay azonao riavatra azo miantoka ny mandrakizay ry hafanao azavarena ny fiainana tany sika mandalo miserana ihany zao rehetra zao omen'Andriamanitra anao mamaim-pona ny fahaolana raha ny andavanandrom-piainanao fa raiso izay anananao antoka ry havana raiso ny andraikitrao ananao antoka ny mandrakizay atsika lala dia mazava tsara eto ny fahaizana maninona moa misaotra sy miteran'Andriamanitra amin'ny fitahina sy ny zava-tso omen'Andriamanitra anao tokony fantatsika aloha anambara fo fa ny atao hoe mitera sy mame voninahitra ny tompo dia midika hoe fitahina eo anatrehan'Andriamanitra zany ny voambolana dia baraka voambolana fototra ny Hébreu zany midika hoe baraka dia hoe ta amidera amintsika olombelona mankalaza mame voninahitra ary midika ny teny dia hoe ta rehefa Andriamanitra ny manatanteraka azy ka ny fiterana fankalazana ny tompo dia fantomana ny ampon'Andriamanitra anotsaka ny fitahina eo amin'ny fiainatsika ka ity boka anankiray ty havana misotrany tompo miverina teo amiko dia nahazo fitahina mihoatra dia fampanantenana mandrakizay zany tokony hamaky ahy hamaky anao ny anananao antoka fa tsy midiana fa rehefa mialentsika ho aiza tsy mijovy ny mandrakizay anao ny mandrakizay anao ny mandrakizay atsika fa izany tena famonjena tsisy malala ny ampitso ianao tsy misy malala ny avoky no avy tsy fantatrao na nkio ahy na rampitso na rafakapitso na moavo no alaina aminao tahaka ilay mpanan-karena nanao fanoana manana fananana be aho izy ataoko aiza eto dia andeha aho izy anitatra ny trano fitehirizako dia aho mitehirizako tao ny fananako dia avy eo ahiteny fanako ry fanao ao no mihinana mifikisa manarana fo efa tsy fantatrao fa hoe raha mioalina no alaina aminao ny fananako aiza atao aiza eo ako aiza ry hafana ny olona manampopo amin'Andriamanitra tsara antoka ny fiainana ndeto ary ny fahaolana meny tompo anao ndraiky mahalona fahampokana amendrindrindra
malona endrika fanirikiana amin'ny fiarahamonina aminazy avao. Malona ny fiheveran'ny olona hoe tsisy dikany tsisy lanazy taony sopirapirana ny olona mitsikilana mijery anao. Malona ny fandratrana rehetra ataonao sasany araka ao anatin'ny fanambadiana any dia tena matsiaro tsy miaritra trefona miaritra trefona ao anatin'ny vady sy ny fanamamilediana le tapatrapana roatsara taona matsiaro tsy tena tsisy dikany tsisy lanazy mandeha any tsy hitako izay lanina ho atatrano ato vendrana sy mitretrarehetra fanamarina biby amin'ny trapesatra zany rehetrarehetra maso sady eo fiainana vakoly. Inona mahasamihatra zany amin'ny boka matsiaro ny tena mety ianao tsisy lanazy tsisy dikany fa soa fa manana ny Jesoina izay miasina sy mitahiry ary miantoka ny lanja sy ny valerana fa ianao dia tiky sarobidy amity ary tsy fon'Andriamanitra ianao tsisy marava ny sarobidinao zany fa ianao tsy spesialy ianao diavolo. Atateraka zany amin'ny fiainako sy ny fiainanao reto nanana teny tany an-tonana. Indany voalohany mitodily amin'ny Jesosy makatoava azy mahaiza misaota sy mitery hiazaka zao zany fisaorana fiderana famizam-boninahitra nytompo azavarena fotsiny dioko amin'ny fitaingameny tompo fa tsara ny foana Andriamanitra eo tamiteraka aminao diavolo izay no finao.